Isanakilira anani fandresena ipanzakana ifasananifu munierina Isanakilira anani fandresena ipanzakana. Mandresi laure mi fasana mi fanzakani uta kula sana irini satana tatuni kudi ianara naunandresi paritaduri anaumidera risarakinira ananifandesena ripasakana. Aleloia, aleloia. Mbola faly miarabanareo tsiraray avy aho amin'ny anaran'i Jesosy Tompo anio alina alakamisy faha-efatra ny volana Jolay 2024. Ry avy malalao amin'ny Tompo, raha narenira teo isika dia fiderana an'Andriamanitra. Manambara hoe anao ny dera ry zanakiny iray. Aleloia. Anao ny fandresena ry mpanjakanay. Tena mpanjakantsika marina ve Jesosy? Tena mpanjakantsika marina ve ny Tompo? Raha mahatsapa ianao fa tena mpanjakanao tokoa Jesosy Tompo, dia hivavaka isika. Oka ianao hiara hivavaka amiko, hidera azy, hanaja azy, hankalaza azy, satria mendrika azy ny saotra, ny dera, ny voninahitra, ny fiderana, mendrika azy izany. Ry havana, oka ho tsapantsika fa ny Tompo anie dia eo amintsika zanany tsiraray avy. Aleloia. Eo foana izy, eo anilantsika izy raha tena zanany marina isika, raha tena masina marina isika, raha tena mitady azy marina isika, raha tena miantso azy amin'ny fontsika fotorotoro sy fanahy mangorakoraka tokoa isika, dia tsy mba ho ataon'Andriamanitra tsinotsinona izany. Raha tena manaja azy isika, dia ho eo amintsika ny Tompo. Ry havana hideran'Andriamanitra isika hisaotra azy amin'ny vavaka izany, ary ny hira izay noenontsika teo. Asandrato ny vavakanao amin'ny toerana izay misy ianao, mba tena ho tafiakatra any an-danitra tokoa, mba tena ho en Jesosy tokoa ny vavakanao, ankalazanao azy, isaoranao azy. Eny ry havana, isika tsy mifankahita, fa samy amin'ny toerana misy antsika tsiraray avy isika eran-tany. Dia oka ianao tena ho hitany Tompo tokoa ny fiovanao sy izay ataonao eo anatrehany, satria izy enie no ilaintsika voninahitra. Any amin'ny Tompo isika, any amin'ny Tompo isika no mitady valisoa, fa tsy amin'ny olombelona, tsy amin'ny olombelona mihitsy, fa ny Tompo izay ho hitantsika rehefa tonga ny fotoana no izy no anome antsika ny plasy tsara any an-danitra rehefa hiala ity isika. Ry havana, hiara hivavaka isika hidiran'Andriamanitra ary hangataka amin'ny Tompo ihany koa mba hanatrehany antsika, satria rehefa avy eo isika dia hihaino tenin'Andriamanitra amin'ny fibebahana izay tiany fanahy masina hibebahantsika izany. Satria ny teny rehetra izay tonga izay omeny antsika dia ho antsika tsiraray avy, ho ahy aloha dia ho anao koa na iza ianao.
Ivavaka isika hiantso ny tompo, ary koa hideran'Andriamanitra, ary koa hiantso ny fanahin'ny tompo mba hanatrika antsika hiasa eto amin'ny alalantsika tsiraray avy, satria izy no tokony hanantonantsika tsiraray avy. Ivavaka isika tompoko. Ray malala o misaotra anao, midera mankalaza anao, manaja anao, ary manome voninahitra anao izay. Araka ny rahateo ray malala o, dia anao ny dera, anao ny saotra. Eny ray malala o, manandratra anao izay, midera anao izay. Izao tontolo izao ray o, dia midera olombelona ihany. Manao fety, mitehaka, mifalifaly miaraka amin'ny olombelona. Eny, Jesosy io, tsy ho anao izany. Mandeha any amin'ny balina, mandeha makany amin'ny spektakla, dia falifaly mitehaka ho an'ny olona ihany. Fa izay kosa Jesosy io, dia manatrika anao amin'izao andro alina mangina izao. Naiza no misy ny zanakao tsiraray avy, ka mivavaka aminao, manaja anao, manome voninahitra anao, mahafohy fotoana amin'izao andro alina izao. Raha ohatra moka atoandro na maraina ny any amin'izy ireo na ny fotoana ahenoana izany, dia oka ianao tompo hanatrika azy. Ka midera anao izay ray, midera manaja anao izay, manome voninahitra anao, ka mangataka aminao ray malala o, hanatrika anay tsiraray avy. Hanatrika anay zanaka ho tsiraray avy eran-tany Jesosy io, satria ianao no mpanjaka ny mpanjaka, ianao no tomponay sy Andriamanitray, ary mendrika ho deraina, mendrika ho deraina. Eny, izao tontolo izao dia mila dera, fa ho anao Jesosy ny dera, ho anao Jesosy ny hihaja, ianao no andolen'ny lohalika rehetra, na ny ety tany, na ny ambanin'ny tany, na ny an-danitra hatria, dia mandohalika eo anatrehanao, ary miankohaka eo anatrehanao, satria ianao rery ihany no tokony omem-boninahitra. Ka midera anao izay ray, manaja anao izay ray, satria ianao no Andriamanitray, ianao no mpamonjy anay, ianao ilay ho hitanay, ary ho tanteraka ny fotoana rehefa ho avy, fakahita ny mpanao sy ny natao. Dia ianao no nanao anay ray io, ary izay nataonao dia hitanao eo anoloanay. Ray malala o, ahoana ny fomba anay amin'izany fotoana izany, ahoana no anjoanay amin'izany ora sy fotoana izany. Satria ray malala o, raha tsy mendrika teo anatrehanao izay, raha tsy marina teo anatrehanao izay, dia afo be novantaninay. Ka indreto izay ray malala o, manatona anao, mitsaoka anao, manaja anao, ary vonona hiaino ny teny izay omenao anay fanay masinao, mba hafanay mibebaka rehefa avy eo, hafanay mibebaka manatona anao fanay masinao rehefa avy eo. Mangataka aminao izay Jesosy io, oka ianao no hidina eto anatrehako, oka ianao no hidina any amin'ny olonao tsiraray avy, hanatrika anay, ary ampiteny, anova, hikasika anay. Hatreo izao fotoana izao Jesosy io, satria ianao ilay ho avy any amin'ny raha alanitra, ianao ilay ho avy any amin'ny raha alanitra, akanay izay efa niomana ihany, izay efa niomana ihany no tafiditra any an-danitra ray. Ka mangataka aminao ray malala o, oka ianao Jesosy io no hanatrika anay, oka ianao Jesosy io no hiteny aminay, oka ianao Jesosy io no hanamboatra anay, satria mila anao fatratra izay. Ka ny voninahitra ho anao, ny dera ho anao, fanahy masina malala o, mangataka ny fanatrehanao izay, mangataka ny fiasanao izay. Indreto izay fanahy masina o, ity aho, oka ianao hiasa amin'ny alalako, ka ny nofoko dia hietry ambany dia ambany. Fa misandrata fanahy masina, ampianaro izay, avozy izay, ampibebao izay fanahy masina, amin'ny teny izay nomenao anay. Ny teny izay omenao anay izao, dia ampibebao izay. Ka sio ny tsiraray avy, ka oka ny fanahinao no hiasa amin'ny tsiraray avy, oka ianao ny kasika zanakao eran-tany, naiza no misy ny zanakao. Ka miasa fanahy masina o, ka ny nofo rehetra dia mangina amin'anaran'i Jesosy avy Nazareta, tsy manan-kery, tsy manam-pahefana amin'izao fotoana izao, fa mitenena fanahy masina iray, mitenena amin'ny alalako. Ka oka ianao no handray ny contrôle rehetra, oka ianao handray ny contrôle rehetra, fa ny tenako dia angina ahetrika eo anatrehanao. Fa miasa fanahy masina, miasa, ka manomboka zao dia ianao no miteny, ianao no miteny hatramin'ny fiandohana ka hatramin'ny fiafaran'ny fotoana, ary ianao dia oka aza mandao anay,
fokitoetra mandrakariva anatinay na matory izay na mifoa na mandeha dia aoka hitoetra ao anatinay mandrakariva inao fanainy iray ary anary foana izay amboary foana izay eny ampafantaro anay foana zay tokony ataonay na inona izany okanao ny ampafantatra zay rehetra tianao ho atao zay tianao ho ambara zay tianao ho tanteraka dia okanao no hiasa fanainy masinao satria nao le fanainy iray fanay tsara indrindra ka misaotra Jesosy misaotra ray malala o de raha ho anao rery any hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary ho mandrak'izay doria. Aleloia, amen. Sotra Jesosy, aleloia, aleloia. Ry hava malala amin'ny tompo, ny tenin'Andriamanitra izay omeny fanay masina antsika anio dia araka le hira noenontsika teo. Raha ohatra ka ny haino tsara ianao na hoe nanaraka ny hira, raha tsy hainao moa le hira dia eo amin'ny tonony izany ndraso aho vakiko kely dia misy ten'Andriamanitra nomeny tompo ho antsika zany anio hitovizany io hira io zany ny tony zany zany hoe misy ifandraisany moa izany ny tena hoe marina ny amin'ilay hira ny amin'ny teny izay nomeny fanay masina. Ny tonon-kira de hoe ho vakiko averiko vakiana de meko anao ny verset rehefa avy eo ny amin'ny teny nomeny fanay masina. Ny tonon-kira de hoe anao ny dera ry zanakiny iray, anao ny fandresena ry mpanjakanay, ny fasana ny voa noho ny herinao, ny anaranao tsy toa tsy voatana tao, anao ny dera ry zanakiny iray, anao ny fandresena ry mpanjakanay, ianao nandresy lao re ny fasana, ny fanjaka ny ota koa ho lasana, ny herin'ny satana vato ny kodia, ny anaranao nandresy aharitra doria. Tonga de ho tononiko ny 7 fa refrain moa aorianan'io ravo ao izy no santatra, izao koa hifoa mba ho sambatra, ny fandresen'i Jesosy lovako tokoa, ny anarany tsy toa ananganay koa, anao ny dera ry zanakiny iray, anao ny fandresena ry mpanjakanay. Amen. Ry havana, ny hira eto dia manambara ny amin'ny dera izay ho ataontsika ho an'i Jesosy zany, lay mpanjaka ny mpanjaka ary ny raintsika ihany koa zany. Dera ho azy, aja ho azy, ary manambara ihany koa ny tonon-kira ny amin'ny fandreseny Jesosy mpanjaka izany. Zay le izy. Eo no raisintsika. Le fandreseny Jesosy mpanjaka no ho ambarany fanay masina anio. Izany hoe Jesosy zany naharesy Jesosy ny fasana ary naharesy ihany koa izy ny amin'ny adina treny ny amin'ny satana izany. Ino moa efa resy hatramin'ny satria Jesosy Andriamanitra ihany. Efa resy hatramin'ny ny fahavalo eo anatrehan'i Jesosy. Fa isika izany tena maharesy marina va. Aleloia. Tena maharesy marina lay fahavalo va isika. Satria ny hira eto de manambara hoe ny herin'ny satana vato ny kodia. Eny ry havana, tena vato ny kodia ny heriny. Enao mihira izany hira izany, isika mihira izany hira izany, tena izay tokoa ve amin'ny fiainanao, sao de mbola lavo foana ianao. Aleloia. Sao de mbola lavo foana ianao, nefa ny faly be anao rehefa mihira an'io hira io. Ry havana, raha mihira an'io hira io isika, nefa isika lavo foana de omezany satana isika. Tena iomezany satria tsy ny tompo akory ny ao anatintsika amin'izany, fa ilay fahavalo ihany zany. Ry havana, isika tokony aharesy tahaka ny tompo, tokony ahandresy isika, tokony aharesy ny ota isika, satria Jesosy izy dia Andriamanitra ary natolotra ny tenany nitondra ny fahotantsika, nitondra ny fahotantsika ary na dia tao am-pasana ara Jesosy dia tsy voatana tao, fa izy nisandratra ary izy efa nendanitra satria tsy maintsy nanao izay ny tompo ampisehoany antsika fa nandresy ny fahafatesana izy lao ny fasana
ary fanjakany ota koa dia lasa. Ry havana, isika tokony haresy ilay fahavalo isika. Tokony haresy koa isika ny fahafatesana. Ny fahafatesana dia fahafatesana ara-nofo izany. Ara-nofo sy ara-panahy. Ry havana, tena ao amin'ny tompo marina va isika. Tena ao amin'ny tompo marina va isika. Ary tena efa maharesy marina va isika ilay fahavalo izay mitady angalatra ny fanahintsika. Nefa ny ho avy Jesosy eny amin'irao an-lanitra. Ho avy Jesosy eny amin'irao an-lanitra dia tena mahatsapa marina va ianao fa efa vonona tokoa ho any an-danitra. So sanatria ka tsy vonona ianao ho any an-danitra. So dia mieritreritra ihany ianao hoe efa vonona ho any an-danitra nefany mbola tsy maharesy ilay otakory, tsy maharesy ilay satana fahavalo akory. Ry havana, rehefa tena ao amin'ny Jesosy isika dia tokony tena hoe mahatsapa fa maharesy ilay fahavalo. Tsy miteny akory hoe maharesy fa naharesy ilay fahavalo. Izany hoe efa resy izy zany, efa lasa zany, naharesy ilay fahavalo dia tokony handeha amin'izay amin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana. Ry havana, ny tenin'Andriamanitra izay nomeny fanahy masina an'io hoentintsika hibebahantsika izany dia ny teny i Saoly i Paoly apôstôly izany ao amin'ny bokin'ny Timoty faharoa. Timoty faharoa toko fahaefatra. Io izany no nomeny fanahy masina teo ho antsika mba hibebahantsika. Timoty faharoa toko fahaefatra andiny voalohany ka hatramin'ny andininy fahavalo ihany no horaisintsika. Io teny io dia manambara zavatra maro ny amin'ny fandresena ao amin'ny tompo. Inona moa ilay fandresena ao amin'ny tompo? Mba ho tanteraka amintsika marina. Ndao vakiantsika anie ny tenin'Andriamanitra dia ho hitantsika eo ny tiany fanahy masina ho azavainy amintsika tsiraray avy. Ho vakiantsika ny tenin'Andriamanitra. Timoty faharoa toko fahaefatra andiny voalohany ka hatramin'ny andininy fahavalo. Vakiako ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Eo anatrehan'Andriamanitra sy Kristy Jesosy izay tsara ny velona sy ny maty, ary noho ny amin'ny fisehoany sy ny fanjakany no ananarako anao mafy. Mitoria ny teny, mazotoa na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana, mandrese lahatra, mampirisia, mananara mafy amin'ny faharipo sy ny fampianarana rehetra. Fa ho avy ny andro izay tsy azaka ny olona ny fampianarana tsy misy kilema, fa angidihidy sofina izy dia amory mpampianatra ho azy araka ny filany. Ary ampiala ny sofiny amin'ny teny marina tokoa izy, ka hivily ho amin'ny anganongano. Fa mahonona tena kosa ianao amin'ny zavatra rehetra, miareta fahoriana, ataovy ny asan'ny evanjelista, tanterao ny fanompoanao. Fa izao dia efa atolotra ho fanatitra ahidina sahady ary efa mba akaiky ny andro fialako. Efa niady tsara aho, nahatanteraka ny fiazakazahako aho, nitahiry ny finoana aho. Hatramin'izao dia tahirizina ho ahy ny satroboninahitry ny fahamarinana, izay omeny Tompo mpitsara marina ho ahy amin'izay andro izay, ary tsy ho ahy ihany fa ho an'izay rehetra tia ny fisehoany koa. Amen. Aleloia. Ry havana, i Paoly apôstôly no miteny eto amin'ny Timoty izay raisiny toa zanany. Eto zany ny teny dia tonga amintsika tsiraray avokoa. Tsy maintsy miaritra zavatra mafy isika, izay isika vao tena atody ny lalana ho any amin'ny Jesosy. Mafy anie ny lalan'ny mpanompon'Andriamanitra, izany hoe zanak'Andriamanitra rehetra. Tsy moramora ny lalana ho any an-danitra tompoko, tsy moramora.
Maro be ny olona mieritreritra hoe mora be ny miakatra any an-danitra. Vavaka kely manompo kely dia atao ihany zay tiana atao. Tsy atopoko. Misy lalàna sy didy mihitsy ao amin'i Jesosy. Tsy maintsy isika manaraka ny baikon'i Jesosy. Raha mamaky isika ny lalan'ireo mpanompon'Andriamanitra rehetra ato amin'ny Baiboly, dia hitantsika tsara fa izy ireo dia tena niambina tsara ny amin'ny fanahin'izy ireo. Amen. Tena niambina tsara ao anatin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana. Ary tena hoe mahonona tena, Averindram-pandeha, tena mahay manonona tena, aloha Averindram-pandeha mihitsy ny teny mahay mionona amin'ny tenany, zay ny teny mety kokoa, mahay mionona amin'ny tenany amin'izay zavatra omeny tompo azy, ary koa mandroaka devoly araka ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Petera. Tsy maintsy tsika tena hoe mandroaka devoly, satria raha tsy mandroaka devoly isika dia miôdiôdy eo foana ny fahavalo, fa tokony tena ho masina tanteraka isika mijoro marina anatrehan'i Jesosy. Ry havana, tsy moramora ny hiditra any an-danitra, tsy moramora ny lalana makany an-danitra, fa tsy maintsy miady foana isika araka tenin'ny Paoly apôstôly rehefa avy eo hovakintsika mantsy rehefa avy eo averintsika miadana tsara. Fa ato amin'ny bokin'ny Petera, raisiko satria izay ny teny fanahy masina eto, ato amin'ny bokin'ny Petera voalohany andao ny hovakintsika Petera voalohany toko fa 5:9 ka hatramin'ny fa 7. Hovakintsika io amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Aleo ataontsika manomboka amin'ny 9:9. Petera voalohany toko fa 5:9 ka hatramin'ny fa 7. Hovakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Koa amin'izany manetretena ambany tana maherin'Andriamanitra mba hanandratany anareo amin'ny fotoan'andro, ary apetrao aminy ny fanahinareo rehetra, fa izy no miay anareo. Mahonoana tena, miambena, fa ny devoly fahavalonareo dia mandehandeha tahaka ny liona mierona mitady izay arapany. Toero izy ka miorena tsara amin'ny finoana ianareo, satria fantatrareo fa izany fahoriana izany dia manjoa ny rahalainareo rehetra manerana izao tontolo izao. Amen. Ry havana, tsy maintsy isika manetritena eo ambany hoe eo ambanin'ny tana mahery n'Andriamanitra. Tsy maintsy eo ambanin'ny tana maherin'Andriamanitra isika manetritena, ambany dia ambany izany. Satria raha tsy izany dia ho voafitaky ny fahavalo isika. Ary apetrakintsika amin'Andriamanitra ny fanahintsika rehetra, na inona io. Tsy mahavita na inona anie isika tompoko, fa ny tompo irery ihany no afaka mikarakara antsika, ary afaka mandray ny kontrola ny momba antsika manontolo izay isika voatafavoaka. Ary koa mahay mionona ny tenantsika, io le hoe mahonoana tena, malala honony izany, fa tsy mitady zavatra hafa foana akory, satria tsy izay mihitsy ny ilain'ny tompo. Ary esainy miambina koa isika, satria ny devoly fahavalontsika hoy ny ten'Andriamanitra dia mandehandeha tahaka ny liona mierona mitady izay arapany. Toero izy, hitanareo izany, toero izy, mila manohatra, mila mandroaka zany, mila manohatra, mila miady zany. Ry havana, aza matoritory fotsiny hoe tsy mety afaka mihitsy amin'ilay fahotako. Ry havana, mbola tsy ao aminao zany Jesosy. Mila mihitsy ianao vonona hiala, anao divorce amin'ny Satana, zay le izy. Rehefa tsy anao mihitsy ange no hoe hiala aminy dia faly izy mipetraka ao aminao Zay ne le asan'ny fahavalo Isika mihitsy no mandray décision, isika mihitsy no manapa-kevitra miala amin'ny toerana iray, toy ny olona hoe teo toerana anankiray dia mifindra amin'ny toerana anankiray ianao. Zay le izy. Tena miala tanteraka mihitsy, ary mila mandositra ny fakapanahy. Misy ten'Andriamanitra manambara an'izay koa, mandositra ny fakapanahy, fa tsy hoe kory hoe rehefa ohatra ka miaraka amina namana na miaraka amina havana dia ohatra hoe
misotro toaka ohatra le havanao na le namanao, de ianao mpisotro toaka teo aloha, de eo ianao eo de hoe za tsy misotro ntsony fa ataovy anareo fa mivavaka zao, de miteny ny olona hoe aiza koa zany fa mba misotro kely ihany e, ho ry havana. Tratra fakapana eo ianao de latsaka eo ihany ianao. Izay le fandriky satana izay, fa ny tenin'Andriamanitra tena manambara mihitsy hoe mandosira. Mila mandositra ny fakapanahy isika. Mandosira ny fakapanahy. Ry havana, tsy maintsy miala isika ary tsy maintsy manohitra zay le hoe toero, satria ny devoly no anatin'ny olona izay mitarika anao. Tsy mahafaly ny olona ny mare izany, fa izay mihitsy. Ny devoly anie miasa ao anatin'ny olona mitarika anao anota, ary koa na ny tenanao koa raha misy devoly ianao de le devoly ao anatinao no mitarika anao anota. Izay le hoe mila atao délivrance ny olona anankiray. Tompoko, mila isika atao délivrance. Tsy maintsy atao délivrance. Fa raha ny olona anankiray tsy mbola manaiky atao délivrance, fa mbola misalasala, de mbola le devoly zay no manakana tsy te hiala ao. Mbola tsy te hiala ao. Ry havana, mila mitandrina mafy isika. Fetsy satana, fetsy ny devoly. Misy olona natao délivrance, tantara anankiray ny ambarako aminareo. Olona natao délivrance dia mody matory le olona indraindray. De izy mody matory de tsy maintsy tairinao izy satria tsy avelanao mihitsy anao repos mihitsy zany satana ao anatiny ao. Ka tsy maintsy zay ny ataonao. De misy koa olona oroana devoly dia mandeha pipi foana izy. Ohatran'ny hoe miala eo zany izy de andeha pipi. Ry havana, anakanany avokoa zany mba tsy halany, mba tsy hialany. Zany zavatra anankiroa ambarako zany dia tantara nambaran'ny olona tena zavatra marina tao anatin'ny délivrance izany. Olona nanao délivrance zany no nanambara izany. Ry havana, tsy maintsy isika mitandrina mafy, fa ny fahavalo dia toy izany ny ataony. Eto manamarina tsara fa le olona ny tantara, tsy haiko na le olona ny tantara no nanao an'le asa délivrance, fa zavatra fantany zany zay zavatra zay mahatonga mitantara eto. Ka mila mitandrina isika tompoko, mila mitandrina isika tompoko, fa ny fahavalo dia miandry antsika akendry-toana araka ny fitenenana. Tsy maintsy isika mitandrina mafy, ary tsy maintsy roantsika ny devoly. Fa raha ohatra zao ianao ka hoe tokony atao délivrance de mahita fialana foana, de tadidio tsara fa ianao mihitsy zany no tsy mbola maresy ilay fanahy ratsy ao anatinao. De tadidio tsara fa ny lalanao de mizotra ho any amin'ny afo be. Eny tompoko, marina zany, marina zany. Tsy maintsy ambara ny fahamarinana. Tsy maintsy isika miala amin'ny satana. Tsy maintsy isika manao divorce aminy. Zay isika vao lasa miaraka amin'Andriamanitra. Tsy azontsika atao ny mitana tompo roa araka ten'Andriamanitra. Ray ihany ny tompo azontsika tompoina. Ray ihany ny tompo azontsika tompoina. Amen. Ndao tsika andeha ao amin'ny bokin'ny Timoty amin'izay, iverinao amin'izay tsika, resantsika ny teny izay no minifany masina teo. Izy moa no nanohy nandehanantsika tao amin'ny bokin'ny Petera teo, dia horaisintsika le ao amin'ny Timoty faharoa toko faha-efatra, andiny voalohany ka hatramin'ny fahavalo no horaisintsika. Dia aorianan'io mibebaka isika amin'izay tiany tompo ibebahantsika. Eto zany ny ten'Andriamanitra araka ny nambarako teo dia manambara ny amin'ny hoe isika ve tena efa naharesy marina. Haresy marina va isika ary avita ny asa izay andalovantsika ety ambony tany marina va isika. Ary tena matoko marina va isika ho tafiditra any an-danitra sa tsia. Ry havana, araka ny teneniko teo koa hoe sarotra ny lalana. Sarotra ny lalana makany an-danitra. Ovakintsika ny andiny voalohany dia zay idinantsika eo zany zay tarihany fanahy masina. Timoty faharoa toko faha-efatra andiny voalohany. Ovakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Eo anatrin'Andriamanitra sy Kristy Jesosy izay tsara ny velona sy ny maty, ary noho ny amin'ny fisehoany sy ny fanjakany no ananarako anao mafy. Amen. Eto zany i Paoly apôstôly
dia niteny izy zany a amin'ny timoty izay niraisiny toa zanany. Miteny izy zany fa mananatra zany any timoty eo anatrehan'Andriamanitra sy Kristy Jesosy. Eo anatrehany Andriamanitra, eo anatrehan'Andriamanitra sy Kristy Jesosy. Ary ambarany nampiny mihitsy hoe izay tsara ny velona sy ny maty, ary noho ny fisehoany, ary noho ny amin'ny fisehoany sy ny fanjakany no ananarako anao mafy. Amen. Ry havana, ambarany Paoly tsara fa eo anatrehan'Andriamanitra sy Kristy Jesosy izay tsara ny velona sy ny maty. Ry havana, hitsarantsika ny Andriamanitra, hitsarantsika ny Jesosy Tompo. Izy no hoe mpisolo vavantsika, fa izy ihany no eo anatrehantsika ary tsy ho afabela isika. Tsy ho afabela isika tompoko raha ohatra tsy mankatoa tsara an'Andriamanitra. Mila isika miomana mafy de mafy ary tena matahotra ny fitsaran'Andriamanitra ho avy. Satria eto i Paoly apôstôly dia miteny amin'ny Timoty izy fa eo anatrehan'Andriamanitra sy Jesosy Kristy izay tsara ny velona sy ny maty no ananarany azy. Zany hoe matozana izy mananatra toy izany a, dia ampahafantarany tsara fa ho tsarainany isika tsiraray avy. Satria ho antsika zao ny teny a, ho antsika ny teny, ho tsaraina isika tsiraray avy, na velona isika na maty isika. Amen. Ry havana, tsy maintsy ho tsaraina isika ary tsy ho afabela eo amin'ny fitsaran'Andriamanitra raha ohatra isika ka tsy miorina tsara, raha ohatra isika ka tsy mijoro tsara eo anatrehan'Andriamanitra. Dia hoy ny tenin'Andriamanitra toizako ny teny, dia hoy ny tenin'Andriamanitra andininy faharoa, mitoria ny teny, mahazotoa na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana eo aloha. Isika zany, isika tsiraray avy, dia olona tokony mandray ny tenin'Andriamanitra, dia tokony isika avy eo hitory an'Andriamanitra na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana. Eto zany Paoly apôstôly dia mananatra ny olona rehetra. Ry havana, zay mihitsy, satria isika matoa tonga ety ambony tany dia tokony hanao ny asan'Andriamanitra fa tsy tonga foana ety akory isika. Hoe velona de misakafo, de miasa, de mikarakara tokantrano de vita. Tsy atompoko, de ahoana ny hafaran'ny fiainanao avy eo? Ho aiza ianao avy eo? Ry havana, aza miarerena ho an'ny kalalao, fa tsy maintsy hiala ety anie isika tompoko. Tsy maintsy miala ety isika, na tiantsika na tsy tiantsika. Tokony hieritreritra ny tanjona ho any an-danitra isika, fa tsy ny fijanonana ety ambonin'ny tany. Ry havana, mila isika mitandrina mafy de mafy amin'ny fanahintsika, satria isika dia fanahy. Fa ny nofontsika eo ihany fa fanahy isika, ka mila isika mitandrina mafy. Zay no mahatonga ny Paoly miteny hoe mitoria ny teny, mahazotoa na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana. Ry havana, tokony isika hiresaka an' Jesosy amin'ny olona, tokony isika hitory amin'ny olona, nefany tokony halala ny tenin'Andriamanitra ianao zay vao manao an'izay, fa tsy azo ataotao foana koa le izy, tsy azo ataotao foana, tokony mandeha araka ny fanahy. Tsy mila kory ianao hoe hianatra any amin'ny fianarana momba ny tenin'Andriamanitra. Ry havana, fanahy anie io. Aiza ao amin'ny baiboly no misy teny hoe iny i Paoly, na hoe iny koa i Petera na Jaona na i André na i Mathio na i Filipo nandeha niditra fianarana hianatra teolojika? Ry havana, mila mitandrina isika, na hoe iny fa niofana anao pastera. Ry havana, taiza ao amin'ny baiboly no nisy an'izany? Aiza ao amin'ny baiboly? Ry havana, zay no nahatonga ny tompo
nanafakay tamin'izako nanao pastera satria ny fanahy masina no mampianatra fa tsy ny olombelona akory ny fanahy masina. Marina fa ny ray aman-dreny ara-panahy mampianatra ireo zanak'Andriamanitra fa tsy mila hoe hiditra amina fianarana ohatr'izao ianao na ohatr'izao ianaranao tenin'Andriamanitra na hoe diplôma zao na diplôma zao. Efa nambarako any amin'ny témoignage ato amin'ny video ato ihany fa nasain'ny tompo norovitina sa nodorako mihitsy ilay diplôma. Tsy zavatry ny tany mihitsy no ilaintsika fa ny any an-danitra, de nidirantsika any an-danitra izany. Reny taratasy ireny diplôma ireny rehefa ho avy ny fotoana rehefa hifarana zao tontolo izao na hoe ho faty isika raha mbola tsy tonga Jesosy aiza ny alehan'ireny, hipetraka fotsiny ao an-tranonao ao le papier na eny amin'ny rindrina ao an-tranonao. Iza moa no hijeren'io? Ry havana, tsy zavatry ny tany fa ny tompo efa niteny hoe ny lanitra sy ny tany ho levona, ho levona, fa ny teniko tsy mba ho levona. Ry havana, mila isika mitandrina mafy, mila isika mahatsapa tanteraka fa araka ny fanahy fa tsy araka ny nofo no tokony alehantsika. Toizako ny tenin'Andriamanitra. Averiko kely amin'ny andiny faharoa. Mitoria ny teny, mazotoa na fotoana na tsy amin'ny fotoana, mandrese lahatra, mampirisia, mananara mafy amin'ny faharipo sy ny fampianarana rehetra. Amen. Zay le izy. Tena mampirisika ny olona ianao mba ho tsara. Mandresy lahatra aloha araka tenen'i Paoly eto. Mandresy lahatra ny olona mba ho any an-danitra anaraka an'i Jesosy. I Paoly apôstôly niaona tamin'i Jesosy, de Jesosy ihany no ambarany, ny any an-danitra ihany no ambarany. Zay fahitana hita ny ambarany, zay zavatra nataon'ny tompo taminy ambarany. Mijoro avolombelona izy, fa tsy mampitamby vola aman-karena na hoe prosperité na inona io, fa ny fahalehibiazan'ny tompo no ambarany, ny nisehoan'ny tompo taminy no ambarany. Ry havana, dia mandresy lahatra olona ary koa mampirisika ny olona ho amin'ny tsara. Jereo ny fananarany any Timoty eto. Eo ihany koa ny amin'ny hoe mananara mafy, mananara mafy amin'ny faharipo sy ny fampianarana rehetra. Amen. Fampianarana ny tsara mba olona mendrika ny atren'Andriamanitra. Ry havana, maharipo, izany hoe tsy masika, tsy mibaikobaiko, tsy ratsy fanahy, fa maharitra, maharitra ampitiavana tahaka an'i Jesosy, tahaka an'i Jesosy. Misy anie ny mpitondra fivavahana tena masika mihitsy, tena masika mihitsy, atahoran'ny olona mihitsy. Ry havana, mila mahafantatra ny tena hoe ao amin'ny tompo isika sy ny tsy ao amin'ny tompo. Mila mahafantatra tsara ianao hoe avy amin'ny tompo va izany sa tsy avy amin'ny tompo. Ry havana, mila mitandrina isika rehefa miteny ny fanahy masina. Marina fa tena entitra ny fanahy masina, tena masika, fa ny atongavanao any an-danitra no tanjony, fa tsy arakaraka ny fomba zao tontolo zao hoe anarinao ny olona fa amin'ny alalan'ny nofo no itenenanao. Maro ny mpitondra fivavahana manao an'izay. Mitandrema tompoko, mitandrema tompoko, tsy maintsy mandeha araka ny fanahy. Fomba Jesosy mihitsy no tokony ao anatintsika. Jesosy mihitsy no tena tokony miteny amin'ny alalantsika fa tsy ny nofontsika. Amen. Aleloia. Andininy fahatelo zao isika. Fa ho avy ny andro izay tsy ahazaka ny olona ny fampianarana tsy misy kilema, fa angididy sofina izy dia amory mpampianatra ho azy araka ny filany. Amen. Aleloia. Zay le izy. Ry havana, ny fampianarana tsy misy kilema dia ato anaty Baiboly. Ato anaty Baiboly. Ny tena zava-dehibe dia ny ho tafidirantsika any an-danitra. Ny fampianarana tsisy kilema dia ny fahamasinana anaty sy ivelany. Ary koa ny fialana amin'ny fijangajangana, fanompoan-tsampy, ny ratsy rehetra voalaza anaty Baiboly avokoa izany. Efa veriko matetika eto amin'ny video maro. Ry havana, maro verse manambara ny fampianarana tsy misy kilema izay efa voateny eto foana. Miantso antsika ny tompo. Ho hitanao eto sady ny verse anankiray. Io no fampianarana tsy misy kilema io. Jerevo io ten'Andriamanitra io raha ohatra ka mahita ianao any amin'ny toerana misy ianao. Fa ovakiko raha tsy mahita tsara ianao. Hoy ny teny tompo eto amin'ny
video eto hoe fa nivelany alika ny mpanao ody ratsy, ny mpijangajanga, ny mpamono olona, ny mpanompo sampy ary zay rehetra tia lainga sady mandainga. Amen. Ry havana, izay le hoe fampianarana tsisy kilema. Eto ny tenin'Andriamanitra eto dia manambara marina. Io teny io dia ilay teny tonga tamin'ny Jaona, tamin'ny izy ao am-boky ny Apokalipsy, tamin'ny tompo ilay ny teny taminy nampisehoany ny amin'ny faran'izao tontolo izao. Jerevo ny tenin'ny tompo, jerevo ny tenin'ny tompo, entitra be hoe fa nivelany alika ny mpanao ody ratsy, ny mpanao ody ratsy. Firy ny olona mbola manao ody ratsy nefa mandeha makany am-piangonana de tsy miteny ny mpitondra fivavahana. Firy hoe mivavaka nefany mbola makany amin'ny doany, mbola manompo sampy any, manao famadihana, na de ny mpitondra fivavahana manao famadihana. Ry havana, jamba ny olona, okare hiratra ny masontsika, ny masom-panahintsika. Ao ny mbola manao fety de mort nefa ny hoe mivavaka. Ry havana, mandray fanasany tompo nefa mbola manompo sampy. Ry havana, misy ara ny mpamosavy mihitsy. Ry havana, mila mitandrina. Eto ny tompo de manambara amintsika hoe ny mpanao ody ratsy, ny mpijangajanga, efa tsy ambara tsony moa izany, ny mpamono olona, ny mpanompo sampy ary izay rehetra tia lainga sady mandainga. Amen. Firy ny olona mpandainga, na mpitondra fivavahana raha io, na mpivavaka ao ihany, misy manao kolikoly ao am-piangonana ao ihany. Ry havana, tsy maintsy mijoro isika amin'izao andro farany izao. Tena fampianarana tsy misy kilema araka ny tenen'ny Paoly apôstôly. Tsy maintsy fampianarana tsy misy kilema. Amen. Zay vao tafiditra any an-danitra isika. Izay no mahatonga ny olona araka ny tenen'ny Paoly apôstôly eto hoe fangididy sofina izy dia amory mpampianatra ho azy araka ny filany. Amen. Ry havana, ho very ianao raha mbola manaraka olona sy mankasitraka zavatra ratsy maro ao anatin'ny trano izay ivavahanao. Ho very ianao tompoko, na mpitondra fivavahana ianao, na mpivavaka tsotra ianao, na koraly ianao, na mpitondra koraly ianao, na mpiandry ianao, na inona plasinao, na dekônina ianao, na evangelista ianao, na inona plasinao, na akizy ianao, na tanora ianao, na lehibe ianao, dia ho very ianao raha ohatra ka mbola mankasitraka zavatra ratsy maro ao amin'ny toerana izay ivavahanao. Raha vao tsisy an'ny tompo de mivoa ao, raha tsy miona amin'ny tompo ianao, raha tsy miona amin'ny Jesosy ianao, fa raha ny fiainanao mitovy ny teo aloha ihany de mivera tena tompoko. Fa mbola tsy ao zay ny tompo. Amen. Andininy fahatelo ihany averiko kely vakina, fa ho avy ny andro zay tsy azaka ny olona ny fampianarana tsy misy kilema. Fangididy sofina izy dia amory mpampianatra ho azy araka ny filany. Amen. Filany ratsy izany. Zay tiany tenany ihany, zay filana tiany ihany no ataony. Ry havana, tsy ao mihitsy ny tompo amin'izany. Mazava tsara ny tenin'Andriamanitra eto. I Paoly no miteny eto fa tsy mama Felisia akory. Izy no miteny eto fa na masina no manambara ny tenin'ny Paoly tamin'izany fotoana izany eto. Izy no manazava, za fitaovana fotsiny ihany. Ka mananatra antsika zany ny fanamasina an'io. Mananatra antsika ny tompo an'io mba ilantsika amin'ny fombafomba mpivavahana rehetra ary fombafomba tsampy rehetra mba tsy havery ny fanahintsika. Andiny faefatra. Ary ampiala ny sofiny amin'ny teny marina tokoa izy ka hivily ho any amin'ny anganongano. Aleloia. Ry havana, maro anie ny olona efa tsy mazaka intsony ny fahamarinana, ka vao mare tenin'Andriamanitra marina dia aleon'ny olona miala amin'izany, tsy miaino izany fa manaraka anganongano. Ry havana, tsy azontsika akasitrahana izany, tsy azontsika arahana izany. Mila isika mahazaka ny anamboarany tompo antsika. Raha tsy zany isika tsy ho tafiditra ny lanitra. Ry havana, misy lalàna eo amin'i Jesosy, misy lalana arahantsika ao.
lalan'ny fahamarinana tompoko sy ny fahamasinana. Zay neny no lalana tsy maintsy arahantsika. Raha tsy zany dia afo be no hovatantsika. Tsy maintsy manaraka lalana kely isika mba hidirantsika any an-danitra. Lalana tery mba hidirantsika any an-danitra. Oka isika hisafidy, antsika no misafidy a. Jesosy tsy mba manery. Jesosy tsy mba manery antsika izany. Lalana tery mankany an-danitra. Tsy maintsy mitapifipify isika vao tafiditra any an-danitra. Mitapifipify mandeha amin'ny lalana azy vao tafiditra any an-danitra. Tsy malalaka mihitsy ny mankany an-danitra. Izany hoe tsy maintsy miafy zany isika. Misaraka amin'izao tontolo izao. Ry havana, fa ny fiafiantsika ety ambony tany dia ho fahasambarana be mandrakizay any an-danitra any. Ry havana, aza tia izao tontolo izao, zay le ilay izy. Ny fitiavana izao tontolo izao no avery ny fanahintsika. Raha ohatra isika tia an'izao tontolo izao, mila mitandrina isika tompoko satria mbola mamindra fo amintsika Jesosy hatramin'izao satria ho avy izy, ho avy Jesosy. Ka mampiomana antsika zanany izy mba hifoazantsika. Andiny fahadimy. Azafady avery kely andiny faefatra. Maro zany ny olona mihaino anganongano. Mihaino izay hoe teniteny hafa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ato anaty Baiboly. Ry havana, aza mba manaiky an'izany intsony. Oka isika tena hoe anamarina ny teny zay tenenin'ny olona ambaran'ny olona aminao. Anontanio ny verset, anontanio ny fahamarinana raha araka ny ten'Andriamanitra ato anaty Baiboly no ambarany mpitory fivavahana aminao. Mba tsy havery ny fanahinao. Mba tsy havery ny fanahinao. Satria ny fanahinao ilay ny tompo ho any an-danitra. Mba tsy havery ny fanahinao fa mba hidiranao any an-danitra. Amen. Andiny fahadimy. Fa mahonoana tena kosa ianao amin'ny zavatra rehetra, miareta fahoriana, ataovy ny asan'ny evanjelista, tanterao ny fanompoanao. Amen. Ry havana, izay ilay izy. Mila mahay mionona isika. Ary koa amin'ny zavatra rehetra izany. Averindrem-pandeha, mila mahay mionona isika zany tena amin'ny zavatra rehetra izany. Miareta fahoriana, ry havana, miaritra fahoriana. Araka nambarako teo, tery ny lalina mankany an-danitra, tery dia tery. Mila miaritra isika. Aza kivy na inona mandalo amin'ny fiainanao, tokony tsy ho kivy ianao. Fa raha ohatra ianao vao manomboka zavatra olana kely amin'ny asan'Andriamanitra sy amin'ny fiovana eo aminao, dia tonga dia kivy ianao. Ry havana, tsy aleo ve miaritra ety ambony tany dia ho tafiditra any an-danitra? Toy izay falifaly amin'ny adarany ety nefa ny afo be no vantanina mandrakizay. Ry havana, mila isika mijoro tsara, mila isika mifo tsara, mifoaza tompo, mifoaza. Aza manao zaza ara-panahy intsony, na iza ianao. Aza manao zaza ara-panahy intsony. Mifoaza fa ny fanahintsika dia sarobidy eo anatren'Andriamanitra. Dia hoy ny ten'Andriamanitra eto hoe ataovy ny asan'ny evanjelista, tanterao ny fanompoanao. Amen. Mila zany isika mitory. Ny evanjelista dia mitory ny ten'Andriamanitra izany. Mitory ny ten'Andriamanitra. Ry havana, tokony isika anao ny asan'ny tompo. Tokony anatanteraka ny fanompontsika. Ny teny mihitsy Paoly eto hoe tanterao ny fanompoanao. Amen. Tanterao ny fanompoanao. Amen. Izany hoe isika isam-batan'olona. Isika isam-batan'olona. Samy manana ny asany isika tsiraray avy. Tsy mipetraka fotsiny amin'izao. Fa mila isika mitory, mila isika mijoro eo anatrehan'i Jesosy. Ry havana, ao amin'ny toby ene ka ankizy ny misy ao e. Misy lehibe ao fa ankizy. Tena tenenan'ny tompo mihitsy ireo ankizy ireo. Ary asehoan'ny tompo. Asehoan'ny tompony any an-danitra. Asehoan'ny tompony amin'ny afo be. Ry havana, ankizy. Ka ahoana ianao amin'izany? Raha lehibe ianao ato. Raha efa zokozokony ianao, inona no vitanao hatramin'izay? Inona no vitanao hatramin'izay? Sao laka anenina ianao. Sao dia anenina ianao. Mifoaza tompoko. Mifoaza tompoko, efa keza dia ho avy Jesosy. Hibebaka isika rehefa avy eo. Mbola misy ny fotoana ahafahanao miverina amin'i Jesosy. Mbola miantso anao Jesosy. Anao ny asany, anompo azy, ary tena hifo ara-panahy tokoa. Andiny fahenina.
fa izao dia efa atolotra ho fanatitra ahidina sahady ary efa mba akaiky ny andro fialako. Amen. I Paoly no miteny eto, averiko indray mandeha. Fa izao dia efa atolotra ho fanatitra ahidina sahady ary efa mba akaiky ny andro fialako. Amen. Fantatry Paoly fa efa ho faty izy. Fanatitra ho izy, fanatitra ho an'ny tompo izany. Ry havana, fanatitra ho aniza isika. Fanatitra ho aniza isika. Satria hoy Paoly tamin'ny Timoty, hoy izy hoe fa izao dia efa atolotra ho fanatitra ahidina sahady ary efa mba akaiky ny andro fialako. Ry havana, fanatitra ho an'ny ray. Anao ny asan'Andriamanitra any an-danitra, vita ny asany ety, vita ny tranony any an-danitra, dia efa vonona izy ody any an-danitra. Rehefa tonga va ny fotoanantsika, dia sahiteny tahaka ny Paoly va isika, sa atahotra, sa tsy asahiteny toy izany akory. Satria matahotra ny ho faty, tsy te hiala ety ambony tany, fa hoe alohaloha mbola velombelona kely ihany, alohaloha fa mbola te hanambady ahako, mbola te hananjanaka ahako, mbola tsy ampy vola ahako, mbola te hiliba kely ahako, mbola te hanao an'izao ahako, mbola te hita ny zafikelyko ahako, te hita ny zanako ahako, te hita an'izao ry havana, ry havana, ry havana. Amboary ny tranonao any an-danitra. Mifoaza re tompoko. Ho avy anie Jesosy. Ho avy anie Jesosy. Ary tsy toetra ety isika, tsy maintsy miala ety isika. Tsy maintsy miala ety isika. Aza mifikitra amin'ny tany. Aza mifikitra amin'ny tany. Miantso anao Jesosy anio. Iverenanao aminy. Iverenanao aminy. Hoy ny tenin'ny Paoly 7. Efa niady tsara aho. Nahatanteraka ny fiazakazahako aho. Nitahiry ny finoana aho hatreo aloha. Izany tenin'ny Paoly. Ozy Paoly hoe efa niady tsara aho. Nahatanteraka ny fiazakazahako aho. Nitahiry ny finoana aho. Ry havana, io verset io 7-9 ampiasain'ny olona maro rehefa misy olona maty. Jesosy io. Misy amin'ireny olona ireny tsy navita ny adidiny akory tety ambonin'ny tany. Nefa dia mandray ny tenin'ny Paoly apôstôly. Mandray ny tenin'ny Paoly apôstôly ny fianakaviana. Na le olona koa hoe alohan'ny ho faty hoe ty omena ty, tovy eo ty soratra ty raha tsy ndra maty andray andro. Ry havana, tena nahatody marina va ilay fiazakazahana tety ambony tany. Ireny olona maro be analinaliny arivoarivo ireny raha nandray an'io teny io ilay tety ambony tany. Ny tompo no malala. Ny tompo no malala. Mety maro amin'izy ireny no ataon'ny tompo hoe tsy fantatro akory ianao. Miala amiko ry mpanaomeloka. Ry havana, oka isika hitandrina fa sosana tri ka isika no toy izany koa. Mila isika tena mahatanteraka tsara ny asa nandalovantsika tety ambony tany. Ka afaka hiteny tahaka ny tenin'ny Paoly hoe efa niady tsara aho. Ady no atrentsika le tompoko hoe ady. Ady. So de tsy niady tsara isika tety. So de mitakoritsika visy havanana. So de mbola manao fahotana ratsy avisy havanana. De mieritreritra hoe efa niady tsara. Nefa tsy ady no atao fa mipetraka de zava-dratsy no atao. Ry havana, ady no atrehina. Tokony milanja basy isika. Tokony milanja basy isika amin'ny ady atrentsika ety. Ary sambatra hidivantsika amin'ny 9. Ao bokin'ny Efesiana 4:9 tokony raisintsika io manomboka amin'ny 10. Ry havana,
mila isika neny fitaovam-piadian'Andriamanitra satria ny fahavalontsika tsy misangisangy amintsika. Tokony mahavita ny ady tsara isika, tokony mahatanteraka ny fiazakazahantsika ety isika, tokony mahatanteraka ary tokony mitahiry ny finoana isika zay isika vao afaka ety. Ry havana, mino va isika, mino va ianao fa tena mahery marina ny finoana ao anatinao, ary atody marina va ianao, atody marina va izaho? Ry ady no atrehina, mbola tsy vita. Ry havana ady ene no atrehina, mbola tsy vita ho iaho, mbola tsy vita, mbola tsy vita. Mila isika mifoha tsara, mila isika miady mandra-pahatonga hatramin'ny farany, mandra-pahatonga hatramin'ny farany. Zay le ady etrehana ty tompoko, mandra-pahatonga hatramin'ny farany. Zay raha isika na ho faty alohan'i Jesosy ho avy any amin'ny rao an-lanitra, na zay raha isika ahita ny tompo ery amin'ny rao an-lanitra, dia mety misy tsy ho tafakatra. Ry havana, mila mitandrina isika, mila mitandrina isika. 15. Hatramin'izao dia tahirizina ho ahy ny satroboninay itry ny fahamarinana, izay omeny tompo mpitsara marina ho ahy amin'izay andro izay, ary tsy ho ahy ihany fa ho an'izay rehetra tia ny fisehoany koa. Amen. Aleloia, aleloia. Ry havana, eto zany Paoly apôstôly de matoky izy, averiko indray-pandeha, matoky izy fa azo ny satroboninahitry ny fahamarinana satria mandeha araka ny fahamarinana izy, mandeha araka ny didin'ny tompo izy. Tokony hatoky zany isika, tena hoe mahavita ny ady zay nalehantsika dety, mahavita ny hazakazaka zay nalehantsika dety, de ho tafiditra any an-danitra isika. Tokony ho fantatsika fa marina ny alehantsika satria ambaran-tsara eto ten'Andriamanitra, ambaran'ny Paoly eto. Mahalala isika rehefa ao amin'i Jesosy, mahafantatra tsara isika hoe ao amin'i Jesosy na hoe tsy ao amin'i Jesosy. Fantatsika izany. Tsisy azontsika zany ataony hoe mody hoe tsy marina neny ataoko ity, na hoe marina neny ataoko ity. Isika zany tena mila mahafantatra tsara hoe ao amin'ny tompo isika na tsy ao amin'ny tompo. Ry havana, tsy afaka isika anamary-tena nefany fantatsika fa diso isika natrehan'i Jesosy. Mila isika tompoko tena mahatsapa tsara ny fahamarinana sy ny fahamasinana. Ry havana, hibebaka isika hitondra tenantsika natrehan'i Jesosy. Oka isika ametraka ny momba antsika tsiraray avy eto eo amin'ny tompo ny fahotanao. Ianao no malala zany hoe tsy mahafantatra, tsy mahafantatra fa ny ampahafantarin'ny tompo ahy fotsiny dia ny teny zay omeny eto dia manambara ny amin'ny momba antsika tsiraray avy, manambara ny amin'ny momba ny fiainantsika tsiraray avy. Ry havana, oka isika tena toky tokoa, tena toky ka tena iseho anatrehan'ny tompo ampifaliana ary koa ho tafiditra any an-danitra, ampifaliana sy ampiravona ary tena atody ny hazakazaka idirantsika any an-danitra araka ny tenin'ny Paoly ary araka ny hira zay enontsika teo. Neny Jesosy efa vitany azy, efa resiny ny fasana sy ny fahafatesana, na dia Andriamanitra aza izy, na dia izy ara no tompo mpanjaka, dia mbola nanetry tena izy, natorony antsika ny tokony atao ny amin'ny fisarana amin'izao tontolo izao. Ry havana, isika ve dia tsy hizaka fahoriana? Ny tompontsika ara ny zaka fahoriana, nefa ny isika ve dia eritreritra hoe hanokatra varavarany lanitra Andriamanitra idirantsika any an-danitra, nefa ny isika miaina anatin'ny fahotana? Tsy atompoko, tsy atompoko. Andriamanitra tsy mankasitraka ota mihitsy, Andriamanitra tsy tia ota fa tia fahamasinana sy fahamarinana izy. Ry havana, oka hiomana isika andohalika, hibebaka eo anatrehan'Andriamanitra, eto amin'ny tompo ny tenanao, eto amin'ny tompo ny fahotanao,
oka ianao hiantso azy, anantona azy mba ho tafiditra any an-danitra, mba ho tafiditra any an-danitra isika. Ry havana, isika tsiraray avy, isika tsiraray avy no mila manatona an'Andriamanitra. Tsy afaka mifampitantana isika, fa samy mandeha isika tsiraray avy. Ry havana, ho tafakatra va? Sao sanatrika tsy tafakatra any an-danitra. Ka verimaina foana nandalovantsika ety ambony tany. Ry havana, meza mitady ny tompo mandrakariva na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana. Oka isika anao tahaka ny Paoly, eny hiazakazaka mba atody ny fiazakazahana. Ry havana, tiantsika Jesosy, miantso antsika izy. Ny tenin'Andriamanitra teo fa Andriamanitra ilay nitsara ny velona sy ny maty. Ho tsaraina isika tompoko, ho tsaraina isika tompoko. Ry havana, mbola famindram-pony Jesosy izao, mbola tonga ny famindram-pony mba hahafahantsika mibebaka eo anatrehany. Afaka tonga dia manomboka mibebaka ianao, mibeba eo anatrehan'i Jesosy, mba tsy ho voatsara, mba tsy ho verany amin'ny elo ny fanahinao, mba tsy ho verany amin'ny elo ny fanahintsika, fa mba ho tafiditra any an-danitra. Ry havana, misy ny elo tompoko, efa viriko matetika eto, satria ho avy Jesosy ane, ary tsy maintsy hiala ety ane isika, tsy maintsy hiala ety isika. Ho tafiditra any an-danitra va, ho tafiditra any an-danitra va. Mibeba, miala amin'ny ratsy rehetra, aza miandry olona ianao, fa tsy afaka hitantana ny olona nilanao, na ny havanao zany, na iza na iza, tsy afaka hitantana ny olona eo anilanao ianao any an-danitra. Isy eo anatrehan'i Jesosy isika, hifavaka isika tompoko. Adinoy ny manodidina anao, adinoy ny momba anao, amin'ny manofo anao, fa oka tsapa ny fanahinao, fa ny fanahintsika no tena aina, io no tena velona io. Oka tsapa ny fanahintsika, hoe ho aiza ianao ry fanahiko, ho aiza ianao ry fanahiko, nda ho isika hibebaka anatrehan'i Jesosy, hitondra ny fanahintsika anatrehan'i Jesosy. Jesosy malala ho, ndreto izay Jesosy, izay zanakao eran-tany Jesosy, mandoalika tompo izay afaka mandoalika Jesosy eo anatrehanao, miantso anao izay Jesosy mpanjaka ny mpanjaka, ianao ilay tompony tompo, mpiandry mahery Jésus. Ndreto izay Yeshua Hamashia, oui, l'Éternel Dieu. Ndreto izay mandoalika eo anatrehanao izay afaka mandoalika, mamindra fo amin'ireo tsy afaka mandoalika Jesosy. Ndreto izay Jesosy, nareny teninao, tonga taminay, mabebaka anay satria ho avy ianao Jesosy. Jesosy, ho avy ianao any amin'ny raha an-lanitra, ary tsara ny velona sy ny maty ianao, tsara ny velona sy ny maty ianao ray. Izay dia ho tsaraina, isam-patan'olona izay dia ho tsaraina, izay tsiraray avy Jésus, hijoro eo anatrehanao izay ray io, ary ho voatsara avokoa, tsisy afa-miala ray. Ndreto izay mangataka fifonana aminao, mifona ray io ny amin'ny tsy famindrenay, mifonany amin'ny fahotanay ray malala, satria mpanota izay ray,
tsy mahatsapa akory fa hiala ety. Maro ny tsy mahatsapa izany. Eny variana eny amin'izao tontolo izao eny. Nefa Jesosy, raha alainao ny fofinainay ray segondra fotsiny dia vitany aminay Jésus. Ka mangataka ny famindramponao, mangataka ny famelana avy aminao Jesosy. Ianao ilay mpamonjy tonga lafatra, ianao ilay Andriamanitra lehibe indrindra Jesosy. Ianao no mpisolo vavanay amin'ny ray. Hoeto ny fanahinay Jesosy ho tonga eo an-tongotrao amin'izao raha sy fotoana izao. Tompo hoeto ny fanahinay ho tonga eo an-tongotrao amin'izao raha sy fotoana izao. Jesosy, enoy ny fivavakay, enoy ny fibebanay Jésus. Mila anao fatratra izay. Mifona Jesosy ny amin'ny tsy famendreanay. Enoy ny olonao tsiraray avy Jesosy. Tompo malala o, maro no mihevitra Jesosy fa ho tafiditra ny an-danitra. Nefa Jesosy tsy ho tafiditra mihitsy raha tsy miverina aminao. Mamindra fo Jesosy ny aminay tsiraray avy ny amin'ny fahatsapanay ny fahadisoanay. Tompo malala o, mila izay mitohy foana ny teninao ary mananatra. Niova aloha izay nilainao, satria Timoty dia niova tanteraka. Tahaka ny Paoly apôstôly, tahaka anao Jesosy. Ianao no modelinay Jesosy. Ianao no modelinay. Tsy maintsy masina aloha izay tahaka anao masina. Anaty sy ivelany izay vao afaka manambara anao. Satria ny fanahinao no mitoetra anatinay. Ary ianao fanahy masina no miteny, mananatra, mampivavaka, mampibebaka anay tsiraray avy. Ary manoro koa ny fahadisoanay sy ny faharatsianay. Ka mifona Jesosy amin'ny tsy famendreanay. Mifona ny amin'ny fahotanay Jesosy. Tompo malala o, mamela Jesosy ny amin'ny fisainanay. Raha vao foy izay Tompo dia efa miasa aloha amin'ny zavatry ny tany. Jesosy, ilainao izahay tonga dia eritreritra anao vao mifoha. Tompo malala o, na mifoha, na mandeha, na matory, dia tokony ianao foana ny anatin'ny fonay Jesosy ny fisainanay. Mamindra fo Jesosy, mamelanay tsiraray avy. Jesosy, diovy ny sainay mba hisainana zavatra any an-danitra izay, fa tsy ny ety ambonin'ny tany. Tahaka ny teninao amin'ny bokin'ny Kolosiana, ho isaino zavatra any ambony, any amin'ny toeran'i Kristy. Jesosy, aoka izahay ahita ny tsy hita Jesosy, fa ny hita dia mandalo ihany Jesosy. Ampalalao izay Jesosy, ampalalao izay ny tsy hita Jesosy. Satria ny hita dia vetivety foana ihany, fa ny tsy hita dia maharitra mandrakizay. Aoka izay isaina mandrakariva ny tsy hita, dia ny any aminao izany ray malala. Jesosy, ilanao fatratra izay. Ilanao fatratra izay Jesosy, ka sy ho zanakao tsiraray averan-tany Jesosy. Mba hiverina aminao, mba hiverina aminao, amboary izay mitalao aminao. Ianao no mahita an'izy ireny Jesosy, eo za tsy mahita an'izy ireny. Ianao no mahita ny ilainy tsiraray avy Jesosy. Ianao no mahita ny fatotra mahazo ny tsiraray avy Jesosy izay mbola tsy mety afaka amin'izy ireny. Tompo, ianao no mahita Jesosy. Ka raha manantona anao Jesosy izy ireny dia oka ianao ny hanafaka ny tsiraray avy, satria ianao no mpanafaka Jesosy. Ianao no mpanafaka, ianao no mpanavitra Jesosy. Ary tsy misy hafa, tsy misy hafa Jesosy. Jésus, Jesosy,
Hoentiko aminao Jesosy ny masonay, diovy ny masonay, diovy amin'ny ranao Jesosy ny masonay, mba hadio tsisy petina, hiala amin'ny avinavina, hiala amin'ny fitsaratsarana, satria ianao hitsaranay ianao Jesosy. Ny fijerinay olombelona indray dia mitsara amin'ny maso Jesosy. Mifona mibebaka aminao izay. Zinona moa izay Jesosy, kely sy pitika, ratsy, maloto be fahotana, nefa tiavinao Jesosy ary mindranao fona Jesosy ny amin'ny fijery mangaraka, fijery miavinavina, fijery mizaozao. Tompo, mifona Jesosy izay, mifona izay Jesosy, ny amfaratrianay Jesosy, ny amfaratrianay Jesosy. Diovy ny masonay amin'ny ranao Jesosy, mba hijery am-pitiavana tahaka ny fijerinao Kristy, tahaka ny fijerinao Jesosy Tompo. Diovy ny sofinay Jesosy amin'izay nyrenesinay ratsy rehetra. Diovy Jesosy amin'ny rano soa ny sofinay, mba hadio mangatsakatsaka eo anatrehanao. Diovy amin'ny ranao Jesosy, diovy amin'ny ranao Jesosy, mba hadio Jesosy. Ny vavanay Jesosy, io vavana io Jesosy, be telo loatra, ary ko tsy mihevitra izay ambaranay izay indraindray. Fona Jesosy, diovy ny vavanay amin'ny ranao, diovy ny lelanay Jesosy, satria ho avy ny fotoana hitsaranao an'io lelanay sy vavanay io Jesosy, satria ho hita miariary eo anatrehanao avokoa ny zavatra rehetra, ny zavatra rehetra, na ny takona aza dia ho hita eo anatrehany fitsaranao, eo anatrehany fitsaranao. Tsy misy afabela izay, tsisy afabela izay. Oh Seigneur, oh Seigneur Jésus, tu es Dieu, tu es Elohim, Adonai, El Shaddai, Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua, l'alpha et l'oméga. Oui, toi seul, les dieux vivants. Ianao no Andriamanitra velona sy mahery. Oh Seigneur, oh Seigneur, mibebaka izay, mibebaka izay Jesosy. Ho avy ianao hitsaranay, efa mitsara ny tany sady ianao, nefa ny zanak'olombelona mbola tsy mety miova, tsy mety mifoha, mbola ao anatin'ny loto sy faharatsiana. Jesosy, mba mindra fo amin'ny tany, mivavaka ho zanak'olombelona raha izay Jesosy, mamindra fo amin'izao tontolo izao ianao, mamindra fo amin'ny asan'ny tananao ianao ray, mamindra fo hoy ianao eto an-tanako famaliky ny olona rehetra araka ny asany. Jesosy, ho avy ianao hitsara eny amin'ny temby. Jesosy, amin'ny temby hitsaranao ny tany, hitsatoka amin'ny tany ny temby Jesosy, ary hozongozona ny tany dia ho potika tanteraka, ho potika tanteraka Jesosy ity tany izay tiany zanak'olombelona ity, izay tiany zanak'olombelona ity Jesosy, ho potika, satria mieritreritra ianareo, mieritreritra ianareo fa tsy hisy farany ity tany ity. Ny mpanan-karena manangona mameno
paosy, ny mahantra mahay mahantra ihany. Ny manana mahay manana ihany, manangona amin'ny andro mahory. Tsy tsapanareo fa mitovy ihany ny biby na ny olona rehefa maty izy. Ao am-pitoriteny no manambara izany. Tsy tsapanareo fa hifarana izao tontolo izao. Hifarana izao tontolo izao. Rehefa neny ny trompetra farany, rehefa neny ny trompetra farany, dia vita. Efa eo am-potry ny hazo sady ny famaky. Ny hazo rehetra izay tsy mamovoa tsara rehetra dia ho kapaina ary atsipany anaty afo, tahaka ny mololo andretana afo. Ny mololo rehefa rehetra ao anaty afo dia mipitipitika dia tsy hita intsony. Ny hazo mbola maharitra ihany, fa ny mololo dia tonga dia lasa lavelona. Ohatr'izany ny anjoan'ity tany ity, izay manangona vola sy harena dia ho an'ny kalalao, ho an'ny kalalao, ho an'ny kalalao. Na ny ianareo ara rehefa maty ianareo, mbola ho lanin'ny biby, mbola ho lanin'ny biby ny ianareo. Mifoaza ianareo, fa ho avy ny fitsaran'i Kristy. Ianareo zanak'olombelona dia mbola ho lanin'ny biby rehefa ho faty ianareo. Maninona ianareo no miay arena zava-poana. Oka hitady ilay arenana fenina toy ny vatosoa izay ho any an-danitra izany. Repotance Serabima Sarabababos Korebes Narababos Derebes Naradarash Daros Korobos Naradaras Radabos Naradaras Darubos Kirot Rabas Radaradarabos Daradaras Darus Radaradarabos Korade Radabaranda Radabos Daranadarata Barastarajita Baras Daradaras Karadaparada Brotas Daradaras Dartus Daras Tradisi Daradabos Daradadarata Karadabos Daradis Radabos Turubay Daradiros Daradaras Daradaros Karabarna Darabos Daradaros Badagits Siradarada Borsa de Garabos Daradis Darada Kuradabis Daradis Darabos Daradabas Daradaras. Oui, Seigneur, il est Dieu. Il est Dieu vivant. Eny Andriamanitra velona izy, Andriamanitra misy, Andriamanitra masina, Andriamanitra mahery. Mibebay ianao mba tsy ho azon'ny sabatry ny Tompo. Jesosy, diovy amin'ny rano ny tananay, eto ny fanay masina, diovy amin'ny rano ny tananay Jesosy, ny loto rehetra amin'ny tananay. Mangatany rano Jesosy ianao. Tsy mila rano any amin'ny robinet ianao, tsy mila rano amin'ny botay ianao, tsy mila rano any am-patsakany ianao, fa ny rano Jesosy dia velona
afaka midina aminao manasanao. Tsy mila zavatra hafa ianao na inona na inona izany, fa ny raha ndray dia velona, velona sy mahery. Arotsany aminao, anadiovany ianao, ampisotrony ianao, anasitranany ianao, ramino ianao, ramino ianao. Jesosy, diovy amaranao ny tananay, ny tongotray. Jesosy, sasao amin'ny rano so. Shirakash barabashiradash baratarishtamash. Shirabim shirababush shirabush shirababush karabim shirababush. Sasao amin'ny rano Jesosy ny tongotray. Rano Jesosy, rano Jesosy, rano Jesosy, rano Jesosy. Ny fonay Jesosy, ny fonay maloto, ny fonay mpiatsara velatsy, ny fonay zanak'olombelona feno fiatsaram-belatsy. Mibebaka aminao zay Jesosy. Sasao amin'ny rano ny fonay tsiraray avy, ny fonay maloto Jesosy, ny fonay tsy mety makatoanao, ny fonay saosao, ny fonay oratezitra, ny fonay tsy mamela plaso anao fa manao zay tianay atao. Tompo, sasao amin'ny rano ny fonay, sasao amin'ny rano ny fonay Jesosy, sasao amin'ny rano, rano Jesosy, rano Jesosy, rano Jesosy, rano Jesosy, rano Jesosy, rano Jesosy. Tompo, o ka ny rano no sotronay Jesosy, sotronay ny rano 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 Jesosy. Midina mitovanay, amfananay, anadioanay, anasitrananay, anafakanay, andoro ny aretina rehetra, andoro ny aretina rehetra. Rano Jesosy, 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 rano Jesosy. Tompo, amasin'ny ankonanay tsiraray avy, ny ankonanay tsiraray avy izay manankonana Jesosy. Amboary ny tsiraray avy, rakofy amin'ny rano. Tompo, mamindra fo, mamindra fo amin'ny zanakao eran-tany Jesosy. Amboary, amasino, avaozy Jesosy. Amboary ny toetranay Jesosy mba homendrika anatrehanao, mba homendrika anatrehanao. Tahaka an'ireo mpanomponao efa lasany aminao Jesosy, mba ho modely foana izay. Fanahy masona, tafio ny herinao izay, tafio ny herinao izay familanao izay fanahy ny iray. Fenoianao izay, fenoianao izay, fenoianao izay, fenoianao izay, fenoianao izay fanahy masina, fenoianao izay fanahy masina, fenoianao izay fanahy masina. Remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi, remplis-moi. Fenoianao izay fanahy masina, fenoianao izay fanahy masina, fenoianao izay fanahy masina, fenoianao izay fanahy masina. Sitrano amin'ny afinao ny aretina rehetra anatinay. Fenoianao izay fanahy masina, fenoianao izay fanahy masina, fenoianao izay fanahy masina, fenoianao izay fanahy masina, fenoianao izay fanahy masina. Milanao fatratra izay, fenoianao izay fanahy masina. Eny, osory indray izay, meo fahendreny izay, meo ny hery ny fahirizanao izay, ny fahazavan-tsaina,
faiza mamatatra ny marina sy ny tsy marina. Misaotra anao Jesosy, misaotra anao Jesosy. Alleluia. Misaotra ny amin'ny finoano anay teto Jesosy, ny amin'ny fiainonao anay teto Jesosy. Misaotra Jesosy, midera mankalaza anao. Misaotra Jesosy, misaotra Jesosy ny amin'ny fotoana rehetra izay vita teto, ny amin'ny fananaranao anay Jesosy, mankasitraka feno midera manaja anao. Misaotra Tompo. Alleluia. Amen. Ry ava malalao Tompo, izay ny fotoanantsika anio fa raha mbola misy ny fotoana dia mbola miona eto ihany isika raha sitrapon'i Jesosy Tompo. Azadiny Tompoko fa amin'ny asabotsy misy ny fandraisana ny fanasany Tompo ho anao na aiza na aiza misy anao. Rehefa vita batisa amin'ny ranobe ianao dia afaka ianao mandray fanasany Tompo. Oka ianao vehivavy anao fitafiana masina vao afaka mandray fanasany Tompo. Mitandrema Tompoko fa Jesosy tsy azontsika vazivaziana, fa izay hafafintsika no sinjaintsika. Oka ianao anao saron-doha, renao fitafiana masina izay voasa andray. Ny fanasany Tompo miaraka aminay ho avy Jesosy, satria raha tsy izany dia tsy ho faly aminao Jesosy. Raha ohatra miaraka mandray fanasany Tompo aminay ianao, nefa ny ianao tsy misaron-doha ary mbola manao pataloha na manao zipo fohy eo am-panatrehana ny fivoriana. Mitandrema Tompoko, mitandrema Tompoko fa tsy azontsika vazivaziana ny Tompo, tsy azontsika vazivaziana ny Tompo. Ho anao lehilahy, oka ianao anao pataloha lava, anajanao ny iray. Mitandrema Tompoko fa tsy azo vazivaziana Jesosy, tsy azo vazivaziana Jesosy. Manaova koa ianao ambony akanjo lava tanana, anajanao ny iray, anajanao ny iray. Raha ohatra tsy mety aminao ny mofo satria misy olona tsy afaka mihinana mofo satria tsy salama, fa misy tsy mety aminy ny ao anatin'ny mofo, afaka ampiasainao vary. Maka vary kely ianao amin'ny tananao dia volavolainao izany, dia izany no ataonao toy ny mofo amin'ny fandraisana. Dia tsy maintsy ranom-boaloboka Tompoko, satria ranom-boaloboka nataon'i Jesosy. Ranom-boaloboka fa tsy divay, tsy alikaola Tompoko, tsy alikaola. Mitandrema ianao, mitandrema ianao. Aza manimba ny tempolin'Andriamanitra, fa hosombany Tompo ianao raha manimba ny tempoliny. Ranom-boaloboka, ranom-boaloboka, ranom-boaloboka nampiasain'i Jesosy sy ireo mpianany. Eny, mbola mananatra anareo ny fanahy masina, mananatra anareo ny fanahy masina.
tandrema tompo. Ry havana mametraka veloma aminao aho amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, Yeshua Hamashia, ilay velona sy maherevan'i Nazareta. Mahiriza omano ny fanahinao mody any an-danitra, satria ho avy Jesosy mampiakatra izay vonona ihany, izay vonona ihany ho tafiditra anaty sambo fiara. Eny fa izay tsy vonona kosa dia ho tavela any ivelany amin'ny fampiakaram-bady ny zanak'ondry, any ivelany afo be izany, any ambody miandry andrapaka, amiravira amono. Ry havana, tsisy fiarovana ho anao, tsisy fiarovana ho anao raha tsy ao amin'i Jesosy ianao, raha tsy ao amin'i Jesosy ianao. Oy, izy rery ihany no niandohany ny zavatra rehetra, ary izy rery ihany no iafarany zavatra rehetra. Repentance, mitoria amin'ny havanao, mitoria amin'ny ankonanao. Maro ny olato tsy mahasahy mitory, izay no nahatonga ny teny nomeny fanahy masina teo. Maro no tsy mahasahy mijoro sy mitory ny tompo. Ataovy ny asa fanomponao, satria ho avy ny fitsarana anao eo anatrehan'ny Ray. Fitsarana tsy azo ialana, tsy azo ialana ireo zanak'olombelona isam-batan'olona. Tanterao izay sitrapon'ny Ray, dia ny rainareo any an-danitra izany. Tanterao ny sitrapony, fa tsy nisy sitraponareo zanak'olombelona, izay kely sy bitika nefa mbola mindrahan'Andriamanitra foy ianareo, mba tsy ho ripaky ny sabatrany. Mifoaza ianareo. Repentance. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Oui. Vita ny teniko. Misaotra Jesosy. Misaotra Jesosy. Midera mankalaza anao, manaja anao. Voninahitra ho anao Ray, aja ho anao Ray, mitsaoka anao, manome voninahitra anao izay, satria tsara indrindra ianao, tsara indrindra ianao Papa, tsara indrindra ianao Adonai, tsara indrindra ianao Elohim. Misaotra anao l'Éternel, misaotra Ray malala, misaotra. Voninahitra ho anao. Alleluia. Amen. Ry havana izay fotoanantsika anio, misaotra ny Tompo isika, mahirisa hatrany, voninahitra ny ao an'i Jesosy. Alleluia. Amen.